Araka fantatsika zany dia ny fiolon'androany moa zany dia mikasika ny séminaire économique sur la croissance inclusive et le développement. Ny antony moa dia fantatsika fa tsy maintsy misy politika mpanjakana raisina zay amin'ny relance économique amin'ny ankapobeny fa eo ihany koa ny famolavolana ny plan national de développement. Ao anatin'izay zany dia ny fandraisana andraikitra mba atonga ny croissance-tsika ho avo ary indrindra mba ho inclusive araka mbola azako teo. Ny olana mantsy dia tsy voatery hoe hitondra fampivoarana daholy rehefa mety resaka croissance, fa mety misy croissance nefa tsy dia hita taratra any amin'ny vahoaka. Ary zay no antony voalohany naovana le atelier dia mba atonga ny croissance misy fandraisana amin'ny développement. Ny faharoa dia ary zay ny fanontaniana tsy maintsy hipetraka ao dia hoe ilaina ve aloha ny croissance zay vao ny croissance ahitany rehetra tombotsoa inclusif. Ary ny faharoan'izany koa hoe ny fampandrosoana rehetrarehetra inona ny fepetra-tsokony raisina mba ny fampandrosoana hibaka amin'ny fotony. Ny zavatra marina fahatelo angamba dia ty fiolonan'androany ty dia niazana mihitsy mba ho mpanjainjara amin'ny setra samihafa n'antsoina. Misy ireo karoka sy mpampianatra l'université zay ataoko hoe zay ny andraikiny dia mampianatra ny mety théorie économique amin'ny ankapobeny, mampianatra ny traikefa nanany. Dia ao ihany koa ireo opérateur zay créateur de richesse mampiatra zay foto-kevitra voalazako toy zay. Ao ihany koa ny fanjakana foibe satria tsy adinontsika fa ny andraikitra amin'ny fanjakana voalohany indrindra dia ny mamolavola politika publique anankiray mikasika an'izay économie zay. Ary ny fahatelo dia misy parlementaire ihany koa satria amasolom-bavim-bahoaka azy dia mety mananambara izy amin'izay zavatra ilain'ny vahoaka. Ny hoe zana zany zay setra maro zay no miaraka amin'ny resaka mba ahafahantsika maka ataoko hoe sosikevitra maromaro anatsarana ny famolavolana zay mety hoendrika ny politique économique na politika fampandrosoana amin'ny ankapobeny. Manana ny politique de relance économique atsika ary ao anatin'izay politique de relance économique zay ny fametrahana io croissance inclusive io. Ny zavatra kendrena dia hoe aoka mba ho sehatra mivelatra, sehatra maro no miazona ny croissance anankiray fa tsy sehatra anankiray fotsiny. Raha raisitsika ny tantaram-pirenentsika dia fantatsika fa tamin'ny république voalohany ohatra dia ny agriculture no miazona ny croissance-tsika, dia nisy ny république manaraka niditra tao ny industrie sy l'agriculture. Amin'izao fotoana zao dia anisany miazona ny toekaretsika ny mine. Fa ny tanjona zany mba ho sehatra maro, activité maro miaraka miazona ny croissance ary ny croissance zay azontsika dia hiparitaka ho amin'ny tombontsoa ny rehetra. Farany angamba tiako marina ihany fa mba maliny fanontaniana hoe mamolavola tsika amin'izao fotoana zao ny plan national de développement zay sehatra anankiray ahafahan'ny fanjakana mamaritra zay tety mpivoarana hitondrantsika firenena mandritra ny 5 taona. Hatramin'izao moka atsika dia politique intermédiaire no iasantsika fa io plan national de développement zay heverina ho vita aloha farantaona no mamaritra ny politika atsika mandritra ny 5 taona manaraka.